Any gasy malagasy rerentsika malagasy zay moa isan'ny piano zany dia raha loatra. Ny taona 17 hatramin'ny 2021 no nahafilohan'ny Akademia Malagasy any Andriamatoa Raymond Ranjeva. Efa taona izay notsaroan'ny Akademia Malagasy manokana ka nanokanan'izy ireo ny andro nomaly fanomezam-boninahitra ity mpitsara malagasy sy ramatoa vadiny Ivety Rabetafika Ranjeva. Iray andro izay natokana indrindra ankasitrahana ny zava-bitan'izy ireo tao amin'ny Akademia Malagasy sy tena anivon'ny fiarahamonina. Ankoatra ny mampikambana azy ireo ato amin'ity fikambanana Akademia Malagasy ity moa dia ny tanandraikitra maro Ivety Ranjeva izay mpampianatra teny anglisy, maso ivoho teo aloha, solo tena naharitra teo anivon'ny UNESCO, professeur agréé de droit public, filoha-lefitry ny Cour internationale de justice des Nations Unies teo aloha, filohan'ny Akademia Malagasy, mpikambany Académie des Sciences Outre-mer de France sy ny maro hafa koa ny professeur. Raymond Ranjeva, mpitsara malagasy, isan'ny nandrafitra ny Cour internationale de justice ka nandray anjara tamin'ny fitsarana ny fanjakana, ny firenena, ny mpitondra ary isan'ny nanokanana ny androny tamin'ny fikolokoloana sy fanabeazana ny fomba amam-panao. Fandraisam-pitenenana ny fandimbiasana, fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpiara-miasa aminy, mpianatra, fianakaviana sy akaiky azy no nanamarika ny androny nomaly. Mbola bedibe ny zavatra miandry fa ny maika dia maika ary fanandratana ny sy fanandratana ny teny saina amam-panao tsy misy fanantenana raha zay. Betsaka ny efa vita ary betsaka ihany koa ny zavatra mbola miandry ahy hoy izy, ka isan'ny mamaky azy ny amin'ny fanandratana ny olona sy ny fanandratana ny herin'ny saina amam-panahy, fa tsy misy fanantenana azo heverina raha tsy izany hoy izy. Tondra hafatra manokana ho an'ny malagasy moa ny tenany sy ramatoa vadiny. Ary zany dia tsy mijanona amin'ny resaka olona fa resaka firenena mihitsy miara-leo, miara-miaina amin'izany fientanam-panahy sy fientanana izany amombana malagasy fa tsy mbola tsika. Naneho ny heviny manokana mikasika ity olon-dehibe ny firenena ity moa i Andriamatoa Rivo Rakotovao. Fa rea voninahitra mihitsy no anatrehina zao andro zao ary mahafinaritra ilay satria matetika koa ny fomba zany rehefa tsy eo intsony ilay olona vao misy ohatr'izao fa miavaka kely zany dia mifampihaino aminy satria anisan'ny teny izy raha amaly an'ireny fa rereo anazy reny satria avelony indray mandeha rerentsika reren firenentsika raha Raymond Ranjeva vatsy. Ka diky zany fa manana fihetsemana ny olona amin'ny fanekena ny firaisapirenena sy firaisan'ny malagasy amin'ny malagasy. Eo amin'ao zany fahasarana anatin'olona zany moa arelana raha ohatra ka manafotoana ny fomba nazavana azy dia lalana roa no azo zay. Voalohany dia fampijoroana kolontsaina manama ny saka, ny faka amin'ny fisaina izay heverina fa narahana hatramin'izay ikatokony tanterana. Ny zavatra iainantsika notino zao dia manamafy fa ny lalana nombana hatramin'izay dia efa tapitaraka ny ary tsy azo hiverenana intsony fa tsy maintsy mamono izy. Zany hoe lasa malagasy mahazo malagasy ataokandreo da moa hoe mizakatsika ny hahazo sy ny siafa ny hoavin'ny firenena malagasy.
Ary faharoa, izany dia tsotakelaka raha tsy mampanjary isika vinavina hoety mitondra amin'ny tany sy fanjakana toe-karena azy loso. Eo anivon'ny fomba fisainana aloha dia miainga amin'ny famakafakana ny fototra ny fitsotokoana izay kevena mandeha azy sy mivaina tanàna. Manvaivay io resaka fitsotokoana io fa mbola mba ny fizizirina amin'ny fiheverana fa ny hevitry ny tsirairay no hany marina. Ary rehefa mitokoteny fantatra dia tonga dia mirabaraba menjena mikaiky. Mila fanetretena ny rehetra eo amin'ny fahatakarana ny fototry ny fitsotokoana misy eto Madagasikara. Raha vatika amin'ny sehatra politika dia izany toepanahy zany dia mitaky ny fanekeny ny tsirairay sy ny rehetra fa mihevitry ny olona na antoko na sokajy dia fandraisana mitokotry anjara andraikitra hikatrahana ny solon'olona. Izany hoe samy manana ny marina fa ilany marina ka ny atsasaky ny famarinana dia hiampitany arabe raha ohatra ka hoatsary ny tenena. Ary faharoa, ilainy ny atsapatsika fa tsy maleo ny hain'ny olona maro miara-bidinika, ny hain'ny olona tokatsay na olona izany na tsokajy na ikoizany ohatra n'inona aza ny fahaizana. Ny hevitry maro malasa lavitra izy ny azy fa raha vatika izay amin'ny lafiny siantifika dia hitanareo amin'izay fotoana izay fa ny hevitry ny lazantsika dia manana dikany afaka manana heviny eo atsika fa adinitsika ahoana ny ampiarana azy sy fiaina azy. Mahampatsiaro ireo hevitra ireo tsotra dia tsotra fa mahavalalana ny mahatsapa fa fahakiviana izay iombona ny malagasy manontolo dia vokatry ny fanatsarana tanteraka ny vorona samihafa mandrafitra ny firenena na fianakaviana potika amin'ny roapolozao ny fokon'olona ny vorontononana ny fiangonana sy ny sisy rehetra. Mampatahotra ny fitatry ny fahakiviana nefa mbola tsy miraika ny maro eto amin'ny firenena amin'ny tokony hanambarana ny paika sy ny hevy na dia mandady azy amin'ny trano ny mpanjava efa mitsataka ny atakany sy hitarany fahakiviana amin'ny paika politika izay anorana. Ny tenim-panorana atentsika dia ny amitsanana ny herim-po sy ny herim-panahin'ny tsirairay sy eo anivon'ny firenena izay mety hibahana ary mbola hibahana avolona ny vahoaka. Raha tanteraka izay dia mora fongahana ny fikatsahana hananatra ny toroasina ampiombona sy ampireny rehetra ary ny fahatserovatena ny isam-patan'olona ny asiny sy ny hery ary ny fahosoana. Ka eo amin'loany zany fanamby enjany izany tsy mitonona ho mpanombotra no fahavalo manahirana ny rehetra fa ny mpandava efa dia mpandinika sy misaina satria ny mandinika sy misaina dia voatery hiresaka aman'olona ka ny firesahana aman'olona dia mandrava ny fitsotokoana izay tadiavana amanjakana. Zany nefa dia onivony resaka sy misaina ihany fa mila paika matetika sy mazava mba hampiaherezana ireo miady ny antsoka ny anjara dikiny eo amin'ireo ny fanamby miady ary ny fandavana rososona no atrehana dia ny firavaviana sy fitsotokoana
ny tanjona dia mifankatoavany rehetra fa azo tanteraha ny fandavanan'ireo ary tsy avela hevy eo manireny ny mpandray anjara ka ny rano sy famarinana fanajana sy famokisana ary fahafaha sy taperina no ampy ny ampanjariana paika nosotra. Miantony fampiasana dia mifaizana mifeny paika araha, zany hoe tsangakevitra mazava mikasika ny tanjona rehetra na amin'ny akapobeitesaka zany ny amin'ny antsikliny. Fampafantarana ndraiky landasana amin'ny mpandray anjara noho ny toetra manokana sy ny vahaolana zaka ka tsy misy angatahana zay tsy eran'loha sy ny saina fa araky ny fomba fitemerana hoe zay tsy mahay zay tsy mahay fatrabary mahay sofety ka izany samy manana ny anjarany satria asa vadikany fa fatary inona zakanao ary aza milindrindy mievina tsy mahazaka mangataka ny tsodraka. Faharoa ny fibaikona, ny fibaikona miankina fiadiana dia tsy tenidy fa famelana ny rehetra harefa ampanjary ny andraikiny amin'ny alalan'ny fanakanosana sy fampahafantarana niefa nytsiray fifanampiana hamahana ny sakana sy andravana ny olo. Zany hoe raha ny tena marina zany a tsy fahefana ambony ny fiadiana sy fanindana fandaminana fa fanentanana ny rehetra hiaraky fankahita sy hiaraky hiatika ny didiny ary hiaraky fanohana. Tsaroana manko fa ny fitiny famaly am'izay zay dia tsy resaka fotsiny fihavanana fa resaka fietsika politika amin'ny fiadiana miraharaha baoka sy ny fiadiana fampandrosoana ny firenena. Ary farany dia farintana mazava tsara ny vokatra andrasana anaovana tamberana sy azahoana manitsiny. Koa mifehy ty fizarana voalohany mikasika ny toe-tsaina mampanahity dia tehitotany matokevitra andrasana amin'ny kolotsaina amampanahy ilay. Voalohany fasahina amin'ny saina hamorona ary anara. Faharoa fasahina amin'ny tena mba hifampizarana sy fanohanana ary fahatelo fasahina amin'ny joro mba tsy hoary tabebaka fotsiny ny teny lazaina satria ny fampanantenana pokaty no fototra iaiany ny savonovolona sy nykorotana ary anao nampanantena no ifitera ny olona rehetra satria lanja miakatra fampitonana ny firenena. Zany nanorany mahatonga resaka apetraka amin'ny kolotsaina. Velim-pantanina zany tsolo-maro ahoana no anetsinetsenantsika ny dinika hitonana ny kolotsaina sy ny olom-panahy ary misy lahatra maro. Oka zava fa tsy kababatana ambony vavahady izy ty fa dinika tsotsotra no tsisika roany koa fanontaniana iza ny resava. Tonga ny malagasy aloha no resava ka kolotsaina malagasy mazava loatra na ny voalohany na ny fomba fihetsika. Ary faharoa tsy afenina ihany koa fa tsy ny malagasy ihany no tenenatsika fa zay rehetra hina ny ahafantatra bebe koa ny maha-malagasy identité culturelle sy ny fijorono ny malagasy amina malagasy azy eo anivo ny fivoaran-tsaina manoloana ny fanatokoloana dia ny interculturalité zay tsy azontsika fio.
amafononahatra akademy malagasy aby no iazako fa malaza tsy nanana ny resaky kolotsaina malagasy. Ny antony dia mbola tsy resy iraiky po amitsika ilay hevitra fonosiny teny frantsay misantarana ny fampianarana tantara ny toetara sy ny toetara historio fony classe de 10 zay tao lycée gallique. Teny voalohany tao dia tononotra minareo amin'ny teny frantsay. Il faut aimer la France, la nature l'a faite belle et l'histoire grande. Namporaisana ny tantara, ny hay tantara sy ny hay toetena. Raha fitahaina amin'ny allemand tany frantsa dia tanjona politika. Nofonosy ny safidy teo amin'ny fampianarana dia ny firaiketa amin'ny frantsa sy ny fitiavana ny frantsa. Dia mizanaky ny frantsa dia nahafantatra anio haiteny Ernest Lavissou. Izay ka am'izany nazo nahoana no io no ampianarana anay a fa misy sasasasa zay tao milaza il faut aimer Madagascar, la nature l'a faite belle et l'histoire grande. Mais j'en ai pas perdu la foot, c'est vous êtes trop prétentieux et trop orgueilleux. Mais voilà, on a fait casse, dans un bénéfice, je crois, tu n'as pas tout ça. Car, j'ai, dans ma dire, en Malagasy, One Malagasy, nous n'avons plus qu'à hanajanonana ny malagasisation fa hanandratana sy ampafantarana tsy teny vahiny ny teny malagasy fa teny reny no mpiaza ary ny fampiazana azy dia fiara malaky ivosona amin'ny kolotsaina lovantsafy. Ka ny filiovana tsara amin'ny kolotsaina malagasy dia manamorona misitrantsika tanteraka ny kolom-piaina amin'ny lafiny manontolo amin'ny toetrandro ankehitriny. Raha kolotsaina hinano midirantsika ny kolotsaina ny tontolo iainana dia resany moroantsika satria tsy voafentsika na ny tenantsika tsara na ny lalana inosana zany. Ho an'ny mpiray-tandafany zao nyendrika mora hita ho fanajana ny kolotsaina dia kolotsaina malagasy dia ny fanefana adidy. Tsy fantany loatra intsony ny faka iorena ny kolotsaina malagasy. Fezitsika efatra araky ny hevitra no imasoa mba hatakarana marina ny kolotsaina sy ny kolom-panahy malagasy dia ny fahafantarana azy fatakarana ny hevitra miafatra raketiny fankafizana azy ary fampizarana. Fahafantarana ny kolotsaina mampanahy dia io takin'ny taloha indrindra amin'izao fotoana izao. Maro ny ezaka malaky ataony manakolazaina momba ny kolotsaina. Tiany hosorikana nefa fa ilana fahamarinana zany fa fakapanahy lehibe ny fitontoloteny fantatra fanakiazana ny zava-misy ka mandratra ny fihavanana aza nairay eo amin'ny fahafantarana. Ka tokony anana le toetsaina mpitiavaka sy toetsaina mpampianatra tony sy mitady ny marina tsy mandefitra manany marina nefa manana fanekitsena. Zay any voalohany. Faharoa, ny fantakarana ny afatra fonosiny kolotsaina dia fiosona amin'ny lalindalina tokoa. Ka asa vavidany zany dika fifanakalozana samihafa amin'ny hay rehetra ny fiarahamonina sy traikefa nananany tsiraiky. Eo am-pandrasana no ahitana miato. Ary ny akademia malagasy izay sonoany maty président mpina mpamosikady faharoa dia fantatra fa manao matokevitra tsy maintsy dinia zany rehetrarehetra zany satria
matetika ny sosokevitra miafo nolazaina hoe sosokevitra sy mididim-panahy malagasy fa itsika tsy mandinika tamin'eketra inona ny nefa eo lafiny resam-pirenena dia azotsona aminareo mba afaka ny tena revera isika malagasy rehefa mahafantatra ny fototra sy ireo ny fankafizana ny kolotsaina no vokatra azo tsapaitany rehefa mahafantatra tsara ny fandraisany fahalalana sy miendrika ahafantarana an'izany kolotsaina zany. Maka ohatra ray resaka vazima, samy resaka vazima daholo milaketra fa rehefa nandinika ny fikarohany nataony madame Lalagnioty mikasika momba ny vazima dia tonga dia hitako amin'izay projet afaka amin'ireny isika satria manana ny anjara-toerany eo amin'ny lafiny resam-pirenena ny fisaina sy ny rafitra vazima ka eo amin'ny lafiny resam-pirenena no ahatsapana ny fitatry ny fankafizan'ny malagasy ny kolotsainantsika tsy hambaka ny hafa intsony isika satria afaka manome ny faka ianteherany kolotsaintsika koa mahay zay mandika tongavany amin'ny akademy malagasy zay danadana andray atsika eto any ny hevitra aloha satria ao rehefa tena miady hevitra ao eny zany zany le président zay mpilan'azy fa tsy natao akady fotsiny zao resany daraselyrehetra zao ka zay koa mba afaka anankiray mba ny fahalalana mitaraka ny fankafizana kolotsaina malagasy anareo dia ahatsara tena zany tsy temono sambatra fa ahatsara tena manana ny ampy ary farany ary tsy hamanidina akory dia ny fahaizany fampizara amin'rehetra ka manana ny anjara tokoa na eo amin'ny serasezany na eo amin'ny fiainana andavanandro satria fanamby anankiray amin'ny tontolo dia ny mampafantatra sy mampakafia ny tanora sy ny zanakitsika hoe zao azahoantsika amin'ireny ary tsy mameno zanak'ireo zany. Ny fanamarinana ny tolotrevitro dia horaisiko na raha ny fihavanana no heveritsika ho filamatry ny kolotsaina sy ny kolom-panahy mampiavaka ny malagasy eran'izao tontolo aty Afrika moa dia manana ataony amboko izy. Ho atsika ny fihavanana entina manamarika ny fanampiana sy ny fanajana ary rehefa vahavahana midika ny fihavanana dia misy fotoana ny fandirana ny tokony mbola najana ny fihavanana tety Madagasikara satria amin'ny anaran'ny fihavanana no nanamarinana ny fiangotra eo amin'ny fiarahamonina na ny parazitisme social. Parazitisme social. Nefa raha mijery ny fandiniana nataony Montpellier-Zarzafy Antoine de Padoue mpitiava natao amin'ny akademy malagasy ary vitinany ny Ray Masina rehefa Madagasikara ny anarany dia tsy miamina amin'ny famerenana ny mpivava manasoaso ny fihavanana izy no tanisaina amin'ny asany ireo singa tomboasina dimy mandrafitra ny hevitry ny fihavanana. Voalohany, fihavanana dia mikatsaka sy manaja ny tsara sy ny soa. Tsara sy ny soa. Faharoa, ny marina sy ny rano. Fahatelo, fiombonana sy fifangorahana. Fahaefatra, fanakalozana sy fanampiana. Ary fahadimy farany ny fifanajana. Raha tsy voaja daholo ireo toloasina dimy ireo miaraka voaja tsy misy fihavanana maro fa fanambakana sy fanebebena vatao. Dika zay gaga daholo ny olona
rehefa nandika tao amin'ny akademia voarakitra tao dao ny lafim-piainana manontolo ho an'ny tsiray so an'ny fireny fantaina petraka no avea mbola hosaka fidiny ratsy ka anapotika na dia iray fotsiny azy amoreo singa toloasindreo tsy vitan'izany fa reo singa toloasindreo dia fotom-pitsarana maritoetra hifidianana ny tokony atao sy ny tsy azo atao zany hoe fanontaniana mipetraka inona mbola anasana na inona ny saka ho an'ny firosoana amin'ny fanosoana vetesinava ary ny fandravana zay tsy azahoana misitraka sy miaina amin'ny toasindreo dia misy lobava tamitra hoe za moa nampatsara zay tao amin'ny akademia le mandeha resaka politika nitoranao zany monsieur le président resaka politika zany tokoa satria fanajana ny tena fihavanana dia afampanjariana reo piroasyloa indray mandeha ary manitany fiaina koa rehefa mamakafaka ny kolotsaina miaingy amin'ny fihavanana dia tsy ambaka ny firenena mandrosotsika raha mampanjary sy manatanteraka andreo satria mampalahelo dia izao kitofetsymaka no angano hitaizana ny tanora malagasy ary hany fataka rehefa kitofetsymaka dia rehefa jerena zavatra mirehefarehefa mitany tsy mba miabo fa miiba naona mafetsena fa metsifetsena no atao fanambakana no atao ary fikafika no atao dia amin'ny fomba hoana ny heveranareo fa isy fanosoana hoavana zaza ny fifinetia raha tany dia rehefarehefa tany no anaovana an'izany ny fanindraindrana ny fametsifetsena sy ny fahanararotana no tanjo ny fanosoana tsatia sa mba tsy mendrika tsaratsara kokoa izy ary ny lasika fijerena ny tsaratsara kokoa dia misy amin'ny kolotsaina malagasy malahelo fa ny any velany mafantatra ny angano ny teizany mbola ny teizana anay zany asana ny teizany nareo any koa dia ny bonia no ny teizana anay ary ny bonia dia ekena mizofozoa fa isa ny angano hoavana sy lehibe indrindra satria tantarana goaibe piady no zany hoe mitady ny tsara mitady ny olo mitady ny zaka ny fibrena fa zay mitanjo napetraka amin'izay fotoan'izay ka gaga anareo raha ohatra zay mivady milaza fa any Pays-Bas dia nahity zay toko hoe ibony teny néerlandais vakiny ekipe néerlandais etontsika le misy ny tezy natao Philippe Noiret 2 tomes mise en place izy any namaky nafa miafa ny mafantatra azy miafa ny mainky azy miafa mafantatra fa rehetra malagasy reto dia sady manakatra ny vola no mpiany mahavita laratretrana dia zay zamatsy zay ny kolotsaina atsika fa tsy kitofety sy makako ka dia zany mbola malalaka ny serty malalaka zany tsy makitsy jereny ka dia
tiako nefa ho tsikaaritsika fa ny fampatsarivana izay haso ny kolotsaina malagasy kolompanahy malagasy any amin'izao fotoana izao dia fanamy hoavana satria hefanana ny tany sy ny kolotsaina rehetra lazaina amin'ny teny frantsay hoe les enjeux de l'interculturalité à l'heure de la crise des cultures. Azo zavana amin'ny mahafinoan'ny akademia afrikana misahana ny hay finoana, hay fiarahamonina, hay politika mitenenako hoe betsaka zay fa tsika monosy dia ohatra minasa lavitra tadidio fa rehefa tafiditra amin'ny fahasairanana lehibe ny tany lehibe fanjakajaka dia tonga dia verina ny toarano izy amin'ny fanajana ny kolotsaina sy kolompanahy ny beazany sy ny vaidafy eo mama nizavatra miseho amin'izao fotoana izao dia teneny enan-tany ny fiarahamonina vivre ensemble nefa zany hafahafa daholo ny rehetra zay manjaratsika zany hoe vivre ensemble dans l'altérité ka eo no mipetraka ny fianahy mipetraka amintsika satria sao de varina loatra amanosy natsika dia adino fa ady ny fampitsana ny lafo kolotsaina sy kolompanahy amin'izao fotoana izao ary tsy mampiraika ny olona izy indrindra fa ny olona aminosy satria tsy voatery isy raha latsaka fa fandinganana ny olona génocide culturel no misy amin'izao fotoana izao maika ohatra efa miaka amintsika izao fanisika fa enimpolo sy roa amin'ny laharany teneka tenena ena zao tokoa zao fa folo sy roa fa roafotra amin'ny teny afrikana ary koa fanisika fa mbola amin'ny teny malagasy sakalava teny malagasy fiteny sakalava ary mayoty defaty fa adinontsika fa fienora zany to satria ny foloan'ny république Congo dia milaza tampoka fa resaka teny malagasy zay tsy anareo reo ny teny malagasy misy fahatsika ka oka ianareo iantsoa zany adidinareo zany ary tadidio izy fa talohan'ny fanjanahantany dia ny teny malagasy ny raisantsika rehetra na dia samy manana fitenitsika azy amin'izao fotoana izao miorokoditra mahita ny fitaran'ireo fomba fampianarana tsy amin'ny tenina amin'ny fiainana malagasy ho an'ny zaza malagasy eo ny fampianarana hoe sao de mahampy zay hoe ka mifehy rehefa telotra sisa dia tsy omepitsiny ianareo zay hevitra fa fanasan-do manana ny ahiny amin'ny sehatra politika ny velakevitra na rofoboaloana ekeko zany satria raha politika no resahana rehefa hiary zany hoe harmonisy tsy misy na tsy nampozy zay zavatra voalohany teto dia fandravana ny heverina ho marina no tanjo politika manko no resaka rehefa apetraka
ny lalana sy fepeta ilaina hisoa amin'izay tanjona voafara ary politika ny bavety raha petraka amin'ny olom-pirenena ny andraisany anjara sahaza azy afaka anjariana azy tsy nisy kinana atao teto na ny anteko na tamin'ny mpanao politika mahazatra zany na amin'ny olona rehetra fa fahatserovatena amin'ny tsirairay sy iomona ny tanjona zay natao misafidy satria ny olona amin'ny maha-olombelona azy dia mahafantatra ny tsara sy ny ratsy ny tokony atao sy ny tsy tokony atao zay ny fampitiliana ary hitariana azy hiala ratsy mba hisafidy ho an'ny soa na resy lahatra ve satsia marainy zany ho ahy fahita-pamaranana dia ianareo no amany ny fanontaniako diso hevitra avy aho nampisokadina ny firaviraviana hosakana lehibe ary ny firavaviana dia vokatry ny tsy firarahana sa kolotsaina sy kolom-panahy ahoana no hitezanany malagasy ankehitriny mankasitraka Andriamatoa Ranjevarimon tamin'ny filan-kevitra zanatolotrao feno fahedrena ary betsaka nazo raisina tao anatin'ny mpamelabelan-kevitra teo miresanao tao anatin'izany ny lokanadin'ny kolotsaina malagasy sy ny kolom-panahy manoloana ny fandrosoana sy ny fivoarana ankehitriny isefikentsika manoloana mialohan'ny hidirana amin'ny fifanankalozan-kevitra sy ny fantaniana samihafa dia meko an'ny filohan'ny rena Madagasikara angamba ny fitenena.